MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Mbola tsy hita arikaroina ilay mpanamory sy talen'ny filaminana eo anivon'ny primature ro tamin'ireo efatra tanatin'ilay angidiby ny anjery ateny ranomasina sy ny ranovongo omaly tokony tamin'ny 7 arivo. Velona soma tsara kosa ny sekretera mpanjakana miaditiny zandarmeriam-pirenena sy ilay mekanisien manamboninahitra lefitra. Tafiakatra 9 ireo olona maty 10 novelona hita tamin'ireo mpandeha 30 raha ny vaovao farany mahakasika ny sambo française rendrika teo anelanelany andrangaza sy antsirika omaly sambo mandeha amitsokosoko ary andraisana fepetra entitra amin'ny tompony izay mbola tsy sikarohana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ivoaka ny volana janoary 2024 avy izao ny karatra mamatiana ho an'ireo mpanao gazety manerana nosy andiany voalohany. Afaka manao fangatahana kosa ireo izay tsy tafiditra ao anatin'izay ka mafeno ireo fepetra ho ny tompony andraikitra. Aparitaka manerana nosy ireo milina fanetsana entina ampitomboana ny vokabary eto amintsika. Fitaovana izay novolavolain'ny enjeniera sy teknisiana malagasy. Maresaka iraisam-pirenena variant Omicron no mahazo ny akabeazan'ireo olona vao marina fatratra ny Covid-19 fa any États-Unis amin'izao fotoana izao. Mahalona eo nampitombony fepetra fisoroana ny tompony ndraiky mpanjakana any an-toerana. Nadiny rehetra. Salandro tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia mbola tsy hita arikaroina ilay mpanamory sy ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature ro tamin'ireo efatra tanatin'ilay angidiby ny anjery teny ranomasina sy ny ranovongo omaly tokony tamin'ny 7 arivo. Velona somatsara kosa ny sekretera mpanjakana miaditiny zandarmeriam-pirenena sy ilay mekanisien manamboninahitra lefitra miantarandriana evo. Voilà faible. Mangan merci naro jab fa rien que de courant jab tout. Voilà hier ça. Peut-être dans un mois, 2 mois, on va faire la fête. Tokony ho tamin'ny 7 sy sasany maraina teo no hita velona somatsara ary voavonjy ny Général Serge Gelé, sekretera mpanjakana miaditiny zandarmeriam-pirenena raha niaraka tamin'ilay angidy misy ny anjery teny amin'ny ranomasina omaly. Raha iverenana dia tamin'ny 7 ariva omaly teo no nianjeran'ity angidy ity tamin'ny ranomasina tao Saony ranovongo. Ankoatra ny mpanamory kolonely Rakotomiliary Sohery tao anatin'ny Général Serge Gelé, niaraka tamin'ny adjudant chef Andriana Arson Laitsara Jimmy ary ny kolonely Andriana Ambinina Olivier talen'ny filaminana eo anivon'ny primature. Moa misy ny loza zao satria zavatra tsy ampoizina dia ny hélicoptère-nay zany tsy haiko tratrany rafale devant izy io na ahoana dia tonga dia nilatsaka. Dia tsy fantako moa raha ohatra ka nisy velona za tsy malala fa za vao teo vao afaka. Dia izay dia latsaka ny hélicoptère dia tonga dia miparitaka vaky dia izay za moa tsy nanana gilet de sauvetage zay roa fa ny pilote sy mécanicien nanana dia tonga dia naka an'ilay sezany
pilote zany nataoko sauvetage de zay nasauveana nanomboka tamin'ny fito sasany romano jusqu'à tamin'ny fito sasany maraina tokony tamin'ny fitofito teo mbola azo andehanana tsara nefa azo atao ny manao vol de nuit misy tsiro tsara fa raha fal devant le tsy adosony le pilote mihitsy tsy adosony hélicoptère ko noko angamba fa mety tsy aninona za to zay mbola velona akaiky be tsy latsaka ambony be zany satria manaraka ambony ranomasina zay isan'ny nanavitra azy ity mpanjono ity mopéter andeha anjono zay ererina amin'ny efitra ake zany amin'ny efitra mandraigny hitanay izy nangana la voile igny zay de hitanay izy de niantsy vonjy izy misy feo mafimafy de vonjeo izy fa dobo za io izy tamina hélicoptère izy latsaka izy de vonjeo izy za avy za samba monjy anao zay nagnatony la rindriny tsy lasany lakananenao satria lakananay kely zay double de zahagna izy raiky fogna ndraiky izy koa fa nagnan'igny andeha tanety zay andeha maladilady fô ialakalakagna maventy avake zay mierigna malaka loko de zay nengy tato tantanety nitody nalakalakagna maventy zay vao nengy nangalanay izy ndraiky kilomètre raiky miala tanety to nahitanina de izy nangalanay nanjy ndray mba tagny izy moa tsy taitra izy kale za koa nilaza taminanjy azy misy taitaitra azy taitaitra za fa anao fampakaragna anao agnaty laka igny de ela be izy take tamin'ny sisin'ny laka igny de mbola nalanalaka igny zay vao napakatranay amizay izy avy de nidosiny amizay izy raiky fogna hitanay de nilaza izy taminay misy namako zay izy efatra zay de mbola tsy hita nahita ananjy zay sy zanako de reto ndraiky namako zay nalaka ananjy oravitsy taorinany nahitana ny saig hitan'ireo plongeur na ireo miaramila voaofana amin'ny filatsahana any anaty ranomasina ilay angidy-by any tafika malagasy ary hitan'izy ireo nisokatra izany taoriny fikarohana trandy hita ry velona soma tsara ihany koa ilay mécanicien manamboninaitra lefitra Andriana Arson Laitsara Jimmy iray tamin'ireo tao anatin'ny angidy-my ry tamfiry nahitanao an'le raikiraky afara ndraiky izy nagnantsognantso izy nahitako ananjy ny fipiko sady nagnantsoantso zay ny nahitako ananjy Ahoana fomba nahafahanao tao anatin'le hélico? Latsaky ny hélico dia sahanao zay nahafahany tao dia tsaiky tafavoaka misy telo zay nita tafavoaka tao tsaiky misy avy eo misy lehatany zay la sauvetage ka mitondrano mitopatopatany lakana efa jusqu'à maraina foana domano foana dia misy lakana hitako dia natsoka miady amin'ny telo teo lalanay dia tonga tetsy nalefa mitsaboana avy hatrany izy ireo hatramin'ny oran'antanina mbola karohina tanteraka ireo mpandeha roa hafa izay ny mpanamory sy ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature dia amin'izao fotoana izao moa satria misy an'lereo remorqueur avy any amin'ny port efa tonga eto aty Ambatomalaama efa misy koa an'ireo lakana Zodiac anankiroa dia ireo zany amin'izao fotoana izao dia efa nomena toromarika mba andeha aty amin'ny ilany avaratra satria hitantsika tsara fa raha le toerany ny latsahan'le hélico dia efa ary atsinanana be ery sy eny atsimo any Ambatomalaama kanefa nahitana ny saig 1 kilometatra miala amin'le toerana nisy an'le nilatsahan'le hélico zany 1 kilometatra amin'ny toerana nilatsahan'le hélico zany nahitana ny saig ny mpanarato nahita azy dia ny ranomasina zany mitondra azy avy any atsinanana mangaty avaratra manandrefana dia izany hoe amin'ny makaty andefiniry voatsinanana zany no hitondrany rivotra
an'le olona zany de fa nomena toromarika zany ny zareo amin'ny mpanao vonjyaina amin'ny bligue sy ny zareo amin'ny protection civile ny amonjy an'izay toerana zay mba ahafahana zany mijery an'izay équipage niaraka tamin'ny ISEG zany tao anatin'ny hélicoptère. Isan'ny manao ny fikarohana ny mpamonjy voina avy amin'ny olafifa efatra ny corps de protection civile, ny sambo miaramila, ny remorqueur ny Serana-Tsambony Thomasina, ireo eo anivon'ny état-major-n'ireo tafika tarihin'ny lehiben'ny état-major sy ny lehiben'ny état-major-ny tafika Antanety. Ny hariva teo ihany moa dia niakatra taty Antananarivo nandeha fiaramanidina sekretera mpanjakana miadidina zandarmeriam-pirenena sy ilay manamboninahitra lefitra. Fananoizantsika ny vaovao kosa indray dia tafiakatra enina amby telopolo ny olona maty, 10 no hita avelona tamin'ireo mpandeha 300 raha ny vaovao farany mahakasika n'ilay sambo français rendrika omaly sambo nandeha antsokosoko ary andraisana fepetra entitra amin'ny tompony izay mbola karohana raha ny fanazavana voaray ny alarana efa nitondra mpandeha antsokosoko io lakana antsoina hoe Francia io raha ny fanazavana ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny APMF. Raha tamin'ny 2 ora maraina izy no niala teny amin'ny commune ambanivohitra Antanambe. Miisa 30 ny mpandeha fantatra fa nandeha taminy. Raha ny vaovao fatrany 430 ny olona maty, 50 ireo olona velona. Hatreto mbola metohy ny fikarohana ireo ambony. Tsy nandalo fitsiriana io sambo io ary tsy tokony hitondra olona raha ny fanazavana. Tsy azo ekena ny zavatra toy izao ary andraisana fepetra ny tompon'ny sambo raha ny fanazavana. Azo ambara zany dia hoe io accident io zany miaratsy ny andro amin'ny teny vazaha io zany fa tsika sokajina amin'ny hoe accident très grave. Io zany le accident misy amin'izao. Ka manolora ny zavatra izay zany tsy maintsy andray fepetra entitra koa zany ny APMF amin'ny alalan'ny fanasazina atao hoe amin'ny fomba tena enjana ihany koa izay olona hita fa tompona andraikitra na mivantana io na ankolaka io amin'ny antony mety natonga zao loza zao zany. Zao tranga misy zao zany ny mpanamory no sady tompony sambo. Dia zay mahatonga izy mandositra zany izy io miafina zany izy fa izy indray efa fantatra araka ny vaovao azo fa velona soamantsara zany fa tsy maintsy ho tratra foana ny izy. Efa ao anatin'ny andiany fikarohana razana ireo manao fikarohana saingy mbola azo heverina ho ireo tompony andraikitra ny ahitana velona ny sasany. Efa misy hoy ny teo anivon'ny APMF ny sambo natokana hitondrana olona ao Mananara efa vita fitilina. Misy lalàna ihany koa hoy ireo tompony andraikitra ny fiampitana fa tsy izay tiana atao. Efa misy lalàna zany ampiasaina ary ireo tompo-tsambo zay manana sambo zay misehatra amin'izay fitaterana an-dranomasina zay dia mahalala tsara ny lalàna mikasika ny fitaterana an-dranomasina sy ny fitaterana olona. Zay nataontsika teo, zay nolazaintsika teo hoe misy sambo anankiefatra izay natokana mpitatitra olona avy any Mananara io zany mankany Soanarany Vongo. Ireo zany sambo fa vita vizity, vita fitsiriana zany manana permis de navigation, mahalala tsara ny lalàna zay tokony atao rehefa anao zay fitaterana an-dranomasina sy indrindra ny fitaterana olona. Ny mikasika ny hoe sambo mahazo mandehana sy tsy mandeha alina io zany misy lalàna ihany koa. Raha vao sambo zany tsy misy radara ao anatiny dia tsy avela mandeha alina zany izy. Tsy avela mandeha alina izy fa misy fotoana ny fiangahany eo zay efa vita ataoko hoe kajikady tsotsotra zany hoe raha vao sambo miala eto amin'izao ora dia tokony tonga amin'izao ora any amin'ny toerana andeha. Ratsahivona omaly tamin'ny 2 ora sy sasany maraina no niala tao amin'ny commune ambanivohitra Antanambe ny sambo antsoina hoe Francia nitondra mpandeha 30 tamin'ny 7 ora maraina no nisy olana ny moteur ka nanomboka nidiran'ny rano ny sambo. Tamin'ny 7 ora sasany no nanomboka ny famonjena. 17 no velona ary 17 no hita faty hatramin'ny 10 ora hariva omaly. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny isan'ireo mpandeha tamin'ity sambo ity. Didiny lalàna kosa ny tsy maintsy hanaovan'ireo tompona raiky mpanjakana ny fanambaram-pananana eo anivon'ny HCC. Androany no nanatanteraka izany ireo mpikambana mandrafitra ny Seny Henri Florio. Faritany andinin-dalàna laharana 4 tsipika ohatra 30 ny volana septambra 4 momba ny ady amin'ny kolikoly
ny tokony hanaovan'ireo olona amin'ny tana andraikitra ambony na ampiasa-panjakana amin'ny tana andraikitra ambony ny fanambaram-pananana eo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenina sy ny biro maleotena miady amin'ny kolikoly. Voafaritra araka ny lalàna ihany koa fa mahavoasazy enim-bolana hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina ny fanaovana ny fanambaram-pananana osoka ary lamandy hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny fanaovana fanambaram-pananana osoka. Tonga nanatitra ny fanambaram-pananana tetsy amin'ny fitsarana avomba ny lalam-panorenana ireo mpikambana eo anivony CNI ny maraina teo. Nambarany filohan'ny ACC fa efa maro ireo olom-panjakana mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena no manatanteraka ny fanambaram-pananana ankehitriny. Satria araka ny lalàna moa dia aty amin'ny tsarana avomba ny lalam-panorenana no ametrahana an'izany ary ny lalàna sy ny lalam-panorenana ihany koa no milaza fa ny asa-panjakana dia tsy natao hampanakarena akory na angoronan-karena. Ka noho izany mba hisian'ny mangarahara amin'ny fananana izay ananany tokony andraikitra ambony eto amin'ny firenena zany dia tokony hangarahara raha ohatra ka misy ilana an'izany any aliana any zany. Izay ilay izy ka dia noho ny fanajana ny lalàna zany na tonga reto membre ny CNI reto sady nanao fitsidihana visite de courtoisie ihany koa zany zareo aty amin'ny lalam-panorenana dia fanolotanana zay fa hanatsaratsara kokoa ny fomba fiasana efa nanao zay mba azo natao ny fitsanana avomba lalam-panorenana teo taloha sy ny CNI teo taloha amin'ny asany akitsiposy eo amin'ny fanajana ny lalàna fa ny ataonay rotota zany ny amin'ny mpanjakana rotota dia hanamafy sy hanatsaratsara amin'izay kokoa zany mba hilamina ny tany sy ny firenena hananatsika fividianana madio. Ankoatr'io nisy ihany koa ny tafa izay anifanaovany ACC sy ny mpikambana eo anivony CNI mahakasika amin'ny fiomanana ny fifidianana ho avy. Ireto androm-panjakana ireto izay isan'ireo tompon'andraikitra feno amin'ny sotram-pifidianana eto amintsika. Ny vohitra anandritra ny fionana, ny fikarom-baolana amin'ny fanatsarana ny zotram-pifidianana, indrindra ny amerenana ny fitokisan'ny mpisehatra ireto androm-panjakana ireto. Fa ankoatr'izay miainga avy any amin'ny alalan'ny didim-panjakana sy ny voafaritry ny lalàna no irosona amin'ny fanavoazana isan-taona ny lisam-pifidianana ary ny fanatanterana ireo fifidianana ben'ny tanàna tsy maintsy averina. Ka ao anatin'ny fitsinjarana an'ireo kojakoja ho amin'ny fanatanterahana izany zay satria fantatrareo tsara fa ny voalohan'ny volana Desambra no nanatanterahana ny fianianana. Dikan'izay tao anatin'izay fiam-potoana nandraisana ny asa zay nametrahana ireo fandaminana rehetra izay ahafahana manatanteraka izay fipetratakina amin'ny fanatanterahana ny ralina zay. Iny moa dia ny lalàna ihany koa no mamariparitra ny fombafomba momba izay ka izay fipetratakiny lalàna izay dia tsy mbola tonga aty amin'ny voameram-pianena momba ny fifidianana ny fanaikana satria ny fanatanterahana fifidianana ndraikitray fa fanaikana dia misy rafitra izay nitakiny nambaran'ny lalàna ho amin'ny fananaovana izy. Nanamafy ihany koa ny mpampakaten'ny CNI fa ny lalàna no mamariparitra ny famerenana ny fifidianana kominaly izay anamoahany fitsarana didy ny amerenana izany. Nametraka fanamby ihany koa ny CNI fa irosona ny ezaka fanafoanana ny doublon izay mametraka ny ahany maro. Tontolon'ny serasera kosa indray dia hivoaka ny volana janoary 2024 ho avy izao ny karatra mamatianina ho an'ireo mpanao gazety manerana ny nosy andiany voalohany. Afaka aminao fangatahana kosa ireo izay tsy tafiditra ao anatin'izay ka mafeno ireo fepetra hoy ny tompon'andraikitra eto Andry Atsilavo. Ny tapaky ny volana janoary no hivoaka ny karatra vaovao mamatianina ho an'ny mpanao gazety manerana ny nosy. Manomboka androany ny dingana amin'ny famoahana izany. Ireo efa ao anaty lisitra miisa 7,900 no isitraka izany. Natolota ny filohan'ny olafitra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo antota taratasy mahakasika ny karatra mamatianina ho an'ireo mpanao gazety ireo. Isokatra ny volana janoary ihany koa ny fandraisana antota taratasy ho an'izay maniry ahazo izany izay tsy tao anatin'ny lisitra. Aorian'izay hotenena miaraka amin'ny vaomiaretam-barana misahana izany. Manana mampiavaka azy ny karatra erovana ny mpanao gazety ialana ihany koa amin'ny osoka isan-karazany. Isan'izany ny QR code izay azo jerena amin'ny roy ary misy teny miafina ahafahana mamantatra ny mombamomba ilay mpanao gazety tsirairay avy. Ahitana izany avokoa na eny amin'ny karatra na eo amin'ireo autocollant natokana ho an'ny fiara na ny moto. Fa ny mpanao gazety manana ny famantarana ny fisanana saman-draharaha
Izany hoe manana ny karatra mahampanao gazety matianina izany dia misitraka ny tombontsoa voalaza ny fifanarahana sy fifanekena raisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara voalalàna ary koa ireo voalaza ny lalàna sy ny fitsipika eto amin'ny firenena manan-kery. Manan-danja eo amin'ny asa araka izany ny fananana ny karatra mahampanao gazety matianina mba hiavahan'ny mpanao gazety. Indrindra koa moa amin'ireo mpikirakira ny tambazotra sosialy izay toa zara miroboroba ankehitriny. Raisina ohatra ary toy ireny manao ny asa mpanao gazety ireny ny ankamaroany amin'izao fotoana. Nefa mampiavaka ny asa mpanao gazety ny fanamarina vaovao avy amin'ny loharano vaovao maro lafo melony amoana ny vaovao maro potika tsy ahivina trano. Natolo teny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny birao iasana isamparitra ho an'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ny birao ho an'ny olafitry ny mpanao gazety. Atreto 4 joro manerana ny nosy no efa iasana avy hatrany. Misy nefa vita miandra ny fanokanana ary eo ireo andalam-pavitana hoy ny minisitra manoloana izany. Dia natao ho azontsika mpanao gazety ampiasaina hanaovana fivoriana, fiofanana na hikarakarana valan-dresaka ho antsika mpanao gazety ihany koa. Ny sala informatika ihany koa dia natao ho antsika mpanao gazety ahafahantsika mikaroka ny vaovao, manamarina ny vaovao na manao ny recoupement, manao fikarohana ary manita-pahalalana ihany koa ampiasaina amin'ny resaka fiofanana. Maimaimpona avokoa izany fa ankoatran'izay dia misy ny efitrano iray manokana izay natao ho birao iasana ireo filohan'ny efitra isam-paritra sy ny mpanolontsaina isam-paritra ihany koa ny lafitra ny mpanao gazety. Ankoatr'izay azo ny mpanao gazety ampiasaina hanovozam-pahalalana sy anaovana fikarohana ihany koa ny salle informatique izay efa ahitana fitaovana sy efitrano lehibe na ny salle de conférence eny anivony ireny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina tsirairay avy ireny. 20 isanjato ny tratra amin'ny ration amin'ny fanatsarana ny fanafanganana ny fitsarana ireo voafonja manerana ny Madagasikara. Ny kolokolo no isan'ny mahela izany raha ny fanazavana azo misy larana ary zao. Tsy ampy ny sakafon'ireo voafonja ao an-tanimora, indray isan'andro ihany izy ireo no misakafo raha ny fanazavana. Manao antsoavy ireo tompon'andraikitra amin'ireo malala-tanana mba tsy hanadino ny fiarahamoniny ny voafonja. Hoe ohatrohatra ny ahoana ny zava-misy fa ny tontolony etỳ amin'ny fonja dia adino ny fiarahamonina ety ivelany. Indraindray tsy fantatra hoe misy olombelona ny aty. Lazolazaina hoe tsy ampy be da be, indrindra fa ny ao amin'ny sakafo amin'izay hoe mahafety ny andro izay. Efa misy ny sakafo omeny fitondram-panjakana fa izahay kosa aloha hatreto dia mbola misy foana ny malala-tanana mba manome sakafo an'ireo voafonja ireo. Misy voafonja dia indray mandeha isan'andro no misakafo. Izay zany ny ration omeny fanjakana. Ny zavatra misy aloha amin'ny ankapobeny eto varie ihany izy io hatramin'ny hygiène diète carcérale. Misy fotoana ny voafonja mihinana voamaina sy vary. Misy fotoana ny voafonja mihinana mangahazo, misy fotoana ny voafonja mihinana katsaka. Etsy ankilany mikasika ny ratio 7 amin'ny 3 ny fanafainganana ny fitsarana ireo voafonja. 50 isanjato no tratra treto raha nantontanisa. Mbola maro ny olana tsy hahatratrarina izany raha ny fanazavana. Miaraka miasa ny fitsarana zany izay manatratra ny ratio 70-30 iny fa ny ministre en personne mihitsy no tena omaly fa efa betsaka ny ezaka vita fa eo amin'ny 58% zany isika izao amin'iny ozy dia mbola miady ihany foana zany anatratrahana ny tanjona iny. Sakana dia io ady amin'ny kolokolo io zany aloha ny voalohany indrindra, eo koa tsy fahafantaran'ny olona ny zoany. Nenay moa titetika azy ty amin'ny détenu ny mbola tsy voatsara, izay ny tena iarahanay miasa amin'ny avocat. Dia iny zany mbola vitsy mahafantatra an'iny hoe raha mbola tsy voatsara mbola misy zavatra azo ataony izy. Dia ny ezaka fampalalana ny lalàna misy, lalàna velona, izay zany tokony hipetraka mazava ho affiché isaky ny ministera na ny tribunaly na ny toerana tohitony. Entina miatrika ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao, nanolotra kidoroan'ireo voafonja eto an-tanimora ny Akaty Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana dia hatreto mbola ny variant alpha sy beta
no hita eto Madagasikara hoy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka efa manana fitaovana fitilenina ny variant Covid-19 isika raha ny loharanom-baovao teo anivon'ny ministera hatrany alarana efazao. Miarany asa isika tamin'ny laboratoire anankiray fanta-daza eran-tany mba ahafahana manara-maso ny fisian'ny karazana variant eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandefasana singa maromaro ary mitohy atao fitiliana any ivelany. Mbola mitohy izany fiarah-miasa zany hatramin'izao ary hatreto dia mbola ny variant alpha sy beta ihany aloha no hita ao anatin'ireo singa natao fitiliana ireo. Efa manana fitaovana fitiliana ny variant Covid-19 ny fanjakana malagasy raha ny loharanom-baovao teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Kilany nefany dia nividy fitaovana raitritsika mba ahafahana mamantatra ny variant misy eto Madagasikara ilay antsoina hoe appareil séquenceur izay mitetina $3 ary isan'ny fitaovana raitra izy io nampidirina eto amintsika mba hanapirofontsika hatrany fa mandray andraikitra ny fitondrana ary mitandrina toy ny anakandriamaso ny fahasalamam-bahoaka malagasy. Mbola ao anatin'ny andrana teknika ireo mpitsabo amin'ny fitaovana vaovao io raha ny fanazavana. Anao fanambarana ny toe-java-misy ny variant misy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana rehefa mandeha tsara io fitaovana io raha ny fanazavana. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloana dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+.
des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chantecler, Niakotik, Vita Malagas. Chantecler, Akutsmis hormones. Chantecler, Akutsmis antibiotiques. Chantecler, Akun Sakaf Katsakasisonja Zatu Sanzat. Chantecler, Aku Arapasalamana Zatu Sanzat. Atkisak. Chantecler, Aku Tenama Filtre. Chantecler, Bula Aparasanaku, Zarai Komandidnai. Chantecler, Niakotik. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia paritaka manerana nosy ireo milina fanetsana entina ampitomboana ny vokabary eto Madagasikara. Fitaovana izay novolavolaina injeniera sy teknisiana malagasy io nasaina. Afaka atao amin'ny milina manomboka izao ny fanetsana, vokatry ny fikarohan'ireo teknisiana sy injeniera malagasy. Karazany roa ny fitaovana, voalohany amin'izany ny milina fanetsana entin-tanana izay azo ny salan-taona rehetra ampiasaina, na lahy na vavy noho izy mora ampiasaina. Ny resaka kapasiteny zany dia mavity izy zany raha olona mbola mikavivia 20 ara isan'andro, raha ny olona efa zatra 30 ara isan'andro. Zany hoe ketsana folo vavy zany ny vitany. Anatin'ny ketsana folo vavy ny asa vitany. Raha miasa tapa-bolana zany izy dia tafaverina ny vidiny. Satria rahantsika malala fa 9,000 isan'andro ny karaman'ny mpanetsa dia mbola ampiditsika ny sakafo nataontsika hoe 10,000 isan'andro sakafo zany hoe 7,000 zany. Raha mampiasa folo vavy ianao zany dia mandoa zany 7 alina isan'andro zany ianao. Nefa amin'ity olona roa no ampiasainao dia 4,000 sy 2 alina no ampiasainao ny vola laninao. Vita malagasy tanteraka mihitsy, ngamba singa ray roa no afarana avy any Chine. Araka izany, asana vehivavy folo, vitana olona roa amin'ity milina ity. Misy ihany koa ny milina antsoina hoe répliqueuse motorisée, asan'olona 80 no voasolo amin'izany ary zanabary voatokana izay atoro ny tantsaha no ampiasaina. Izy io zany efa tany amin'ny 30 taona lasa tany ny aziatika nefa nanomboka nampiasa azy. Ankoatran'izay le hoe fahafanganana le asa vitan'io le machine io dia ny zanabary miasa amin'io machine io konkoa zanabary spécial voatokana. Ny dikan'izany mamokatra konkoa zany ny vary ny tambary natao niketsa machine io raha oharina amin'ny tambary natao ketsa tanana. Zany hoe mampitombo eo amin'ny 520 isan-jato eo ny vokabary raha mampiasa an'io aketsa machine io. Teo amin'ny 10 taona teo zany no ny ezahanay napiditra an'io izy teto sy nanao ny fanamboarana mba ahafahantsika manao azy eto. Raha fitinina ny 1 hektara zany amin'izy io dia vita ao anatin'ny 2 andro ary ny vokabary miakatra zany amin'ny ankapobeny dia manodidina 5 hatramin'ny 9 taonina isaky ny hektara. Aparitaka manerana nosy ireto milina ireto ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary azon'ireo tantsaha vidiana na hofaina amin'ireny kooperativa sy fikambanana tantsaha ireny. Ny fanetsana manokana dia resako teo hoe 9 alina sy 1 hetsy ny foto-ketsa zany fotobary miatsatoka ao anatin'ny 1 hektara.
dia ny fampiasana masina toytony dia isan'ny zava-dehibe satria sady manamaivana ny asa fanetsana, afaharoa manatsara koa ny kalitaon'le ketsa satria hitantsika fa mahintsy tsara ny ketsa. Rehefa mahitsy tsara ny ketsa dia mora ny miava rehefa avy eo mora ny mijery ny aretina sanatria misy bibikely na misy aretina manafika ny volontsika. Fa rehefa avy eo zany dia tafiditra ao anatin'izay hodiniana zany fomba fahazahoana azy amin'ny alalan'ny fizarana indreny ny coopérative fanamorana fahazahoan-tatsaha azy. Vokatry ny fiaramiasan'ny fanjakana malagasy ny tetikasa papri toana ny fanjakana japoney ireo teknisiana sy injeniera malagasy no nazahoana izao vokatra izao. Naseho sy nampianarina izany ireo tantsaha mamboly ny laniera ary toy amin'ny faritra hafa ny fanofanana raha ny fanazavana. Ampitomboana kosa ny fampiarana eny an-kianja izay ataon'ireo mpianatra amin'ireo lycée teknika manomboka izao mba ampifandanja ny resaka teoria sy pratika. Lesoka hatramin'izay moa ny tsy fahaizana mampianatra ireo natoratovana. Io no nasaina. Isan'ny olana mahatonga ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara ho ambony ny tsy fananan'ireo mpitady asa ny traikefa takiny ny orinasa. Maro ireo tanora manana fahalalana saingy tsy mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa sy ny toe-java-misy eny an-kianja. Manoloana izany, paikady entin'ireo lycée teknika miankina amin'ny fanjakana ny fandefasan'ireo mpianatra mizatra asa manomboka amin'ny taona voalohany na ny fanaovana ny pratika ary mifanindran-dalana amin'izay ny teoria any an-dakilasy. Fomba fampianarana izay toana ny Agence Française de Développement mba hampitomboana ny heridikan'ireo tanora azo asa aorian'ny fahazoana ny diplôme. Izy io moa zany depuis 2012 zay fa miara-miasa amin'izareo sy AFD ny fonds azonay tamin'io zany avy amin'ny AFD eo amin'ny 9 millions d'euros io zany sur 5 ans izy io. Dia androany sortie de promotion andreo ankizy ireo izay mivoaka avy ato amin'ny LTP génie civil Mahamasina sy LTP Mantasio. Dia ny zavatra mahafinaritra anatin'ilay izy zany dia 70% ireo ankizy ireo efa sura hoe ahita asa satria ino zany le iarahana partenariat miaraka amin'ny secteur privé satria ireo ny bénéficier stage de perfectionnement mandritra n'le formation zay ndraisiny. Dia anatin'izay stage de perfectionnement zay ny orinasa moa zany fa fantatratsika ireo asa ireo le métier de base ireo mitady an'ireo ankizy ireo ny offre tsy ampy fa ny demande betsaka. Araka izany, mpianatra misy 720 no nazo ny diplôme CAPS na ny certificat d'aptitude professionnelle spécialisée nivoaka tao amin'ny LTPGC Mahamasina sy ny lycée teknika Mantasoa. Raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ampitomboana manomboka izao ny fahafahan'ireo lycée teknika mandray mpianatra maro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia maro ny fanehoan-kevitra sy ny fiarabana ho an'ireo velonaina manoloana ny loza izay nitranga tamin'ilay angidiby omaly. Tsy afaka aniry loza isika ho ny solom-bavamboaka Lanto Rakotomanga izay nanio ny hevany manoloana ny feo miely nandritra ny fizarana fanampiana zokiolona sy olona sahirana amin'izao fetiny krismasy izao nambinina Raveloarson. Tsy afaka ny aniry loza isika ho ny solom-bavamboaka Lanto Rakotomanga voafito amin'ny boriboritany faharoa manoloana ny lozam-pifamoivoizana izay nilatsany angidiby teny amin'ny ranomasina tao Mahambo omaly alatsinainy tokony tamin'ny 7 ariva. Teny foana ny olona miteny an'izany fa loza zany atsika tsy afaka aniry loza. Tena hoe fisaorana an'Andriamanitra lehibe satria tsy maty fo amanaina ny secrétaire général ny gendarmerie ary hita mihitsy hoe tena olona manana an'izay force zany tanjaka afahany lomano tao anatina ranomasina mangatsika nandritry ny 12 heures raha nanomboka tamin'ny fito sasany izy no niala tao anatin'ilay angidimby dia tamin'ny fito sasany maraina izy nahazo ny tany. Totosandroany kosa ny fanolorana fanampiana ireo zokiolona sy sahirana ara-pivelomana teto amin'ny boriboritany faharoa izay misy 570 izy ireo no anisitraka izany. Izay na tsiarovana an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra responsable eto amin'ny boriboritany faharoa na nolorana akoho sy vary ary bûche de Noël zany. Misy ihany koa ireo ankizy izay ao anatin'ny boriboritany faharoa izay somary sahirana zany dia nanolorana an'izay kilalao izay ary misy ihany koa ny zokiolona izay nanolorana ihany koa vary sy bûche de Noël zany. Tsy misy manana ny ampy sambatra izay mifanampy mbola maro ny malagasy sahirana tokony hisitraka ny zoma olona.
ny zava-dehibe dia ny fanampiny ireo malala-tanana azy ireny. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny université ao manday Toliara isan'ny mbola olana ao an-toerana ny faratsian'ny fotodrafitrasa fanadina. Nomarina tamin'ny fampahafantarana ny tantaran'ny Université Toliara nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'izao fotoana izao ny fankalazana ny fahadimapolo taonany. Tanjona ny anamafisana ny zava-bitan'ny Université Toliara. Université isany manana ny maizy azy ny Université Toliara eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fampiofanana. Efa maro ireo olom-panjakana ambony eto amin'ny firenena eny hatrany ivelany no nivoaka tao amin'ny Université ny Manday Toliara raha nambara ny foloan'ny université ny Dr Razafi Arson Andria Mananteny. Zava-dehibe tokoa ny ahatratarana zany 15 taona zany betsaka ny zava-bita tato amin'ny Université Toliara, betsaka ny olona manam-pahefana manana andraikitra ambony teto amin'ny firenena hatrany ivelany izay nivoaka ato amin'ity Université Toliara ity. Ny tanjona dia hanamafy ny zava-bita ny Université Toliara amin'ny lafiny siantifika, amin'ny lafiny fikarohana ary amin'ny lafiny sosialy. Ny olana ara-podi-drafitrasa no isan'ny olana ho an'ny Université ny Manday raha ny nambarany hatrany. Na efa misy aza ny fanatsarana sy ny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana. Miantso tolo-tanana ho amin'ny fanatsarana izany fodi-drafitrasa izany ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Nanao antso ho an'ny fifanomezan-tanana amin'ireo mpiara-miasa rehetra ihany koa amin'ny fampandrosoana ny Université ny Manday ny filohan'ny Université ny Toliara. Ny hafatra dia nitaonantsika tompona andraikitra rehetra eto amin'ny Université Toliara mba hiara-isalahy tsika mba hampandroso ity université tsika ty ka ahafahantsika manatratra ny tanjona amin'ny maha fampiofanana ity université ity. Mangataka ihany koa zahay amin'ny tompona andraikitra mahefa ny hijerena ny lafiny resaka infrastructure izay hita fa efa reraka tokoa. Isaorana zay fanomena fa mbola angatahana ihany koa ny tokony hijerena akaiky an'izay resaka lafiny infrastructure ato amin'ny Université Toliara izay. Ankalazaina ato anatin'ny taona iray ity fanamariana ny fahadimapolo taona ny Université ny Toliara ity. Maresaka iraisam-pirenena variant Omicron no mahazo ny ankabeazan'ireo vao marina fatratra ny Covid-19 any États-Unis amin'izao fotoana izao. Manoloana izay dia nampitombo ny fepetra fisorohana ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana fanadina. Variant Omicron avokoa no mahazo ny mahery ny 7,700 ny tratry ny valanaretina Covid-19 any États-Unis ankehitriny araka ny nambaran'ny CDC na ny Centre de contrôle et de préservation des maladies. Ny farany herinandro teo no nahitana fiakarany miompampany isan'ireo marary indrindra ato New York. Isan'ny tena hitana tambony ihany koa ny any Washington, ny Floride sy ny maro hafa. Misy ireo nahitana hatramin'ny 5,900 marary ny Covid-19 fa vao marina fa Omicron avokoa. Namafisy ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana fa amin'ny alalan'ny fanarana ireo fepetra sakana rehetra sy ny fanatanterana vaksiny ihany no ahafana mifehy ity valanaretina ity. Maro ihany koa ny fepetra fanamafisana izany araka ny tafana ataon'ny filoha Joe Biden androany, fepetra izay isorohana ny fianakin'ny variant. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaoata amin'ity andro anty angatrana nanaraka izany soafa tsara tompoko.
vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.